Aleloia, dao ivavaka tsika. Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitra velona, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Misaotra fa ianao no miasa amin'izao ora sy fotoana izao a. Ianao no miasa hatramin'izay tamin'ny fomba rehetra dia ianao nikasika ny olona tsirairay avy Jesosy. Misaotra ny amin'ny tsirairay avy izay nijoro vavolombelona teo. Misaotra ny amin'ny etaeta ny tsirairay avy izay tonga eto. Misaotra ny amin'ny teninao izay nomenao Jesosy, teninao izay manafaka. Mankasitraka anao izay. Ny voninahitra dia ho anao noho izany satria anao ny teny, ianao ny tompon'ny teny a. Izay dia fitaovana fotsiny ihany. Mpanompo tsy mahasoa ny voalaza izay tokony natao ihany ny natao. Fa ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Androany indray ianao Jesosy mbola hiasa. Be da be ny tonga eto androany a. Ianao indray nikasika ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny teninao. Andefa ny teninao ianao dia hanasitrana izany. Ny teninao dia velona sy mahery Jesosy androany. Dia ny teninao ny hiasa tompo tsy sakatsakana. Andravarava ny asan'ny maizina rehetra, androdana ny mandahavo rehetrarehetra, anokatra ny maso, ampahiratra ny maso, anangana ny maty. Ary asa anome fiainana ho an'ny tsirairay avy ny teninao amin'ny alalan'ny fananao masina mahery. Aleloia. Saotra Jesosy io. Amen. Amen. Raisika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo ary a. Hebreo toko fa 4. Androany a misy fotoana zany eto. Dia amin'ny zoma ihany koa mbola nasitsika fotoana eto a. Mbola ho antsika tsirairay avy. Indroa taona zany ny fitoriana eto a. Indroa taona ny fitoriana eto Mahajanga. Dia ny amin'ny zoma dia mbola amin'ny 5 ihany manomboka. Afaka tonga loloha ianao a. Mamonjy ny toerana dia aseho koa ny namana mantsaka izy rehetrarehetra. Fohifohy ny fotoana. Indroa ihany a. Fa mino fa izay teny hafahafa izay a dia mbola mpiorina antsika indray. Dia izay tia ny tompo atao moa ny sabotsy na ny alahady a, na ny alakamisy a, izay tarihany eo fa izay dia eto hatramin'ny lahady. Raha misy mananetaeta mbola hovangina na iresaka dia apetraka amin'ny tompo izay a. Fa izay ny antondianay a ho an'i Jesosy a ary ho anareo a. Izay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Kristy Tompo a, izarany teny a, izarany fitiavan'i Jesosy. Amen. Hebreo toko fa 4. Andininy fa 40. Hebreo toko fa 4, andininy fa 40. Atombontsika amin'ny andininy fa 40. Koa satria isika manana mpisorona lehibe izay lasa namaky ny lanitra. Enoy tsara izay. Izay lasa namaky ny lanitra. Dia Jesosy, zanak'Andriamanitra. Aoka isika hiazona ilay faneketsika. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalemetsika. Fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika kanefa tsy manana ota. Koa aoka isika anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana. Mba hazotsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Averiko ilay teny farany a, ilay andininy farany. Koa aoka isika anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana. Mba hazotsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Amen. Izay teny izay a, nomeny Jesosy asa ianao indray androany. Fanasana izy io. Fanasana izy io hoe aoka isika anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana. Misy dikany be mihitsy izay hoe seza fiandrianana. Raha mienitsika hoe seza fiandrianana dia makasary an-tsaintsika hoe misy resaka hoe andriana zany fiandrianana. Seza ny fanjakana zany. Trône hozy izy amin'ny teny frantsay. Aoka izy isika anatona ny seza fiandrianana. Raha seza fiandrianana zany a, misy andriana eo, misy mpanjaka eo. Ny mpanjaka zany, raha ny mpanjaka eto tany, mora ve ny anatonana an'izany? Vetivety ve ny anatonana an'izany? Mpanjaka. Raha resona hoe filohan'ny repoblika, aka audience amin'ny filohan'ny repoblika, mety sarotsarotra. Mety milahatra be izy zao. Mety amin'ny Desambra any ngamba vao farafahangy an'izay vao tonga ny toronao.
satria lehibe izy, manana ny andraikiny izy, manana ny ataony izy, manana ny fahefana iny, manana zay tiany ataony izy. Ary sy ny olona rehetra tonga dia afaka anatona eo eo raha mila vonjy, raha mila fanampiana, raha mila fiainana, raha mila fanafahana, raha te ilaza zay mavesatra avy sy manahirana azy zay mitoerana misy azy ihany. Satria zay hoe mpanjaka zay, mola be da be ny protokôla zay ianao vao tonga ao amin'ilay mpanjaka na vao tonga ao amin'ilay filohan'ny repoblika. Zay ny fanjakan'ny tany. Raisiko ilay izy hoe mpanjaka, raisiko ilay izy hoe filohan'ny repoblika. Fa raha raisiko koa hoe mpanompon'Andriamanitra lehibe anankiray, zay ataoko hoe mety hoe mpanompon'Andriamanitra manana ny lazany, manana ny fanomezam-pahasoavany, ataoko hoe manana ny fahefana, manasitrana, manao fakagana sy ny sisa. Sarotra be ny anatonana azy. Angataka audience, tsy afaka manatona eo eo, milahatra be, na tsy vita milahatra fa misy rakitra, misy ampafolony, misy valopy. Tsy tafiditra eo fa mbola misy protokôla. Dia sarotra be ny anatonana anazy. Nefa rehefa tonga ao toa be da be ny namoy fo, fa tsy niva ny olana, tsy sitrana ny marary. Ohatra ny voamaika 10 kilao ny entana nentinao tao, lasa 100 kilao ilay izy mivoaka avao. Ny ankamarony zay, satria ny ankamarony dia tsy fahasoavana. Ny voasoratra eto mantsy dia hoe seza fiandriana ny fahasoavana. Misy dikany lehibe zany hoe seza fiandriana ny fahasoavana. Amin'izao ora fotoana ianantsika izao, mai 2019, misy seza fiandriana ny fahasoavana afaka atononao androany, raha mila fanavotana ianao, raha mila fanafahana ianao, raha mila fahamonjena ianao. Zay ilay voalaza teo hoe amin'ny andro mahory. Zao dia andro mahory. Amen. Andro mahory zao. Satria ny voasoratra, o Paoly matsehy Timoty, aoko fantatrao fa any amparany any dia hisy andro mahory. Nandro tamin'ny Paoly an'izany teny zany dia tany amin'ny 50 na 80 taorian'i Jesosy Kristy. Tamin'izany fotoana zany Paoly naminany. Dia izy Paoly hoe aoko fantatrao fa any amparany any dia hisy andro mahory. Amin'ny teny frantsay dia hoe temps difficile, fotoana sarotra. Fantatrao, aoko fantatrao fa any amparany any dia hisy andro mahory. Inona ny endriky ilay andro mahory? Ny olona ny voalohany indrindra ao, ny tena tompo indrindra aloha larana, ny olona ho tia tena, ny olona ho tia vola, ny olona tsy manaty izay masina, ny olona tsy manora izy ireny, tsy misaotra, mpierina, mpieboebo, tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny. Dia raha amin'izao 2019 zao dia zao ilay andro mahory. Satria tsy olona sahako be tsony zany fa ny olona dia tia tena, ny olona ho tia vola, marina sady iso, ho mpandoka-tena, ho mpieboebo. Zany ny olona amin'izao fotoana. Mpaniratsira, tsy manaty izay masina, tsy misaotra, sy ny maro samy hafa. Dia betsaka ny sarongotanao hitadavanao famonjena. Firy izay atokom-pivavahana efa nalehanao zay. Misy efa lasa consultant fivavahana mihitsy. Ainy daholo io atokom-pivavahana rehetrarehetra io. Fantany daholo io rehetrarehetra io. Satria izao ny voasoratra ke, fantaro ny zavatra rehetra zao ny mafy izay tsara. Fa mipiriny izao tia nalehanao ty. Ity tsy voalohany, saotran'i Jesosy. Halleloja. Ity tsy atokom-pivavahana, ary tsy atokom-pivavahana ny zaraina aminao, fa le seza fiandriana ny fahasoavana no atoroko anao. Halleloja. Seza fiandriana ny fahasoavana no atoroko anao. Fa vao hitanao zay seza fiandriana fahasoavana zay, tapitra, tsy samy kitikitika anao tsony. Mitsoka ny ambodimy tafolon'ondro fotsy, satria anao tafiditra atao amin'le seza fiandriana ny fahasoavana. Tsy ho voakasiky ny mercenaire intsony ianao, tsy voakasiky ny mpangalatra sy ny jiolahy ara-pivavahana intsony ianao,
satria ny zavatra hita amin'izao fotoana ny akamarony manao an'ity fivavahany ity zay lazaindray mandreny tato hoe fiangonana zandriny dia ny akamarony lazaiko anao marimarina kokoa ny akamarony dia tia ny mampietsika azy natao azona vola ny fivavahana anaovana biziness ny fivavahana ary mandeha tokoa satria ao anatin'ny fahasarotana ny malagasy satria ao anatin'ny fahasarotany Madagasikara ka te hivavy etivety mazimazio eo ny olana te hivavy etivety eo ny zavatra rehetra dia ampirisihana koa ny rehetrarehetra hoe raha te hivavy ny olanao mandoavy ianao rakitra nisy ny atsona tamin'ny herinandro iny tena nala eo lao izy fa tonga tao am-piangonana dia nitenitenen'ilay paster hoe dimanjato ve mba rakitra anao dimanjato ve ho mba rakitra anao ahoana ny olona raha no omena tsiny salamy zany fa iza tsika no hanome tsiny hoe dimanjato ve mba rakitra anao hoy ny ten'Andriamanitra hoe zay manome amin'ny fifaliana maninona no ankasitrahan'Andriamanitra zay manome amin'ny fifaliana aoka ny olona rehetrarehetra anao zavatra amin'izay sitrapony amin'izay naimpony fa tsy antery fa zay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra dia mbola eny koa le teny hoe raha teo miliardera ianao mandoava 3 millions d'ariary any am-piangonana raha teo miliardera ianao dia mandoava 3 millions d'ariary any am-piangonana loza zany ve ny filazantsara zany ve ny zaraina any am-piangonana raha teo miliardera ianao dia zao atao aloavo ny fahafolo-karena aloavo ny fahafolo-karena fa io fahafolo-karena tsy alohanao io no mampidi ny varavarany lanitra aminao satria ianao mandroba an'Andriamanitra satria ianao mangary posin'Andriamanitra posin'Andriamanitra ve dia voarobako za zay kely sy bitika ity voasoratra fa an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy voasoratra fa any vola fotsy any volamena anizy an'Andriamanitra anazy io izy nahary an'io raha ilainy io tsy era aminao akory izy tadidinao rehefa nisy fotoana ny ilainy Jesosy ny zanaborika rehefa ny ilainy Jesosy ny zanaborika dia hoy Jesosy matsy mpianatra hoe mandehana any amin'ny rivohitra ry nareo fa mahita zanaborika anankiray ao nareo zay tsy mbola nisy nitaingina mifatotra vao izy dia eto ty amiko baiko nomeny Jesosy zay ho an'le mpianatra tsy niteny mihitsy Jesosy hoe mba za dia davo any ny tompony borika io mba dia davo any ny tompony borika io dia mba anontanio hoe afaka mba alainay ve hono le boriky fa misy mararah lalan'ny tompo azy niteny an'izany ve Jesosy tsia tsy nila niteny an'izany Jesosy fa tonga dia Jesosy misy nanome baiko ny mpianatra hoe ndana fatany fa misy boriky mifatotra any tsy mola nisy nitaingina alay vo ty fa isy raraha lalan'ny tompo azy dia zao no nafara Jesosy dia raha misy miteny anareo hoe ataonareo inona io dia lazao fotsiny azy hoe misy raraha nalan'ny tompo azy halleloja raha misy miteny aminay koa hoe fa iza mampitory anareo aty mazanga ty fa iza mahatonga anareo anao fitoriana eto zay tsy niera tamin'izay pastera teto mazanga zay tsy niera tamin'izay apôstôlina zay mpaminany teto fa ny préfet ny eranay satria ny fanjakana misy rindrany ierana ny fitoriana sy ny famoriana olona dia izy nanome alalana fa tsy any amin'ny paster zay na any amin'ny mpaminany na tsy fantatro iza no eranay fa efa le mpazaka maniraka anay hoe mandehana ary ianao androany dia hovahany Jesosy ianao halleloja ianao androany dia hovahany Jesosy ianao amin'izay mamatotra anao hovahany Jesosy ianao amin'izay mavesatra anao hoentin' Jesosy ianao amin'ny fahafahana ary amin'izay mahampahory anao azo fanafahany ianao androany halleloja satria ianao le boriky mifatotra ianao le boriky mifatotra ale misy ianao any dia ho Jesosy endahana misy nareo makany mahajanga dia vahao izy raha misy mantany fa maninona ny vahanareo izy misy raraha nalan'ny tompo azy ny amahanay ianao tsy hoentinay atao amin'ny tatirana tsimba averiko ihany ny amahana anao tsy hoentina atao miomana eny tately ratsimba dia ampiasain' Jesosy izara tenin'Andriamanitra izara fahasoavana izara ny teny izara ny fiainana fa tsy tately ratsimba ny fiainana tsy tately ratsimba ny fahasoavana tsy tately ratsimba ny teny fa iza dia ohatra ny tuyau ihany dia ny tuyau mitondra ny rano ka tsy ny tuyau ny tety hafanao be fa ny rano ny tety hafanao be halleloja ny tuyau ihany halleloja
tsy hitaona anao aty amiko, tsy hitaona anao ho amin'ny trano fivavahana, tsy hitaona anao anaty rindrina efatra. Ahoana hozy Jesosy? Tsy misy olona mandrehatra jiro ka mandrehatra azy eo ambany vata famarana. Fa raha apetraka ao ambany vata famarana iny dia ho faty. Fa avoaka iny dia apetraka eny fanaovan-jiro mba hanazava ny rehetrarehetra. Ny ataony ny akamaroany no mpitondra fivavahana amin'izao dia lazaiko anao, manao détournement. Manao détournement. Manao kidnapping ara-pivavahana, manao kidnapping evangelika. Raha tsy ato amiko ianao tsy mahazo fitahiana. Raha tsy ato amiko ianao tsy mahazo valim-bavaka. Raha tsy ato amiko ianao tsy mahazo fanasitranana. Raha tsy ato amiko ianao tsy hivany olanao. Fa izany efa natsonony avany ambony. Izaho dia efa maty, dia efa nitsangana tamin'ny maty, ary efa hitako ny tany dia naniraka anaty izy. Ny vonona amantarana ny azo. Fa izay miteny rehetrarehetra ty hoe maty dia nitsangana tamin'ny maty dia avy amin'Andriamanitra. Fa fantaro akaraky ny Baiboly. Fa misy mody maty. Mody mitsindrona dia maty eo 3 andro. Fa rehefa avy eo tsindromy mandray dia velona indray. Fa nisy ny tsy ampiny, tsy nety ny dosy dia be loatra ilay dosy dia maty hatramin'ny farany, tsy afaka nitsangana tao tsony. Loza. Tandremo. Ny ambaranay aminao dia indro ilay seza fiandrianan'ny fahasoavana. Mbola misokatra io androany. Mbola malalaka io toerana io. Mbola misy plasinao ao androany. Halleloja. Mbola misy toerana tsara ho anao ao androany. Izay ataon'ny mercenaire tsy azonao hidirana. Zay. Hozy Jesosy, loza nareo. Fa tazominareo ny fahalalahidin'ny fahalalana. Tazominareo ny fahalalahidin'ny lanitra. Ianareo tsy miditra, zay te hiditra tsy ampidirinareo. Ianareo tsy miditra, zay te hiditra tsy ampidirinareo. Firifiry milaza fa mpanompon'Andriamanitra. Firifiry milaza fa mpitory. Firifiry milaza fa hirak'Andriamanitra. Fa ny akamarony tsy manoranao an'izany Jesosy zany. Ny akamarony tsy milaza anao an'izany hoe fahafahanao amin'i Jesosy zany. Ny akamarony tsy milaza aminao amin'ny hoe fanasitranana, fanafahana amin'ny ota, fanomezana fiainana mandrakizay, fanomezana fifaliana sy fiadanana mandrakizay ao amin'i Jesosy. Fa ny akamarony dia miteny hoe raha tsy eto amiko ianao tsy mahazo fitahiana. Zany hoe zay ilay atao hoe détournement, ahodina le izy. Raha détournement mbola zao vola tokony anaovana lalana dia détournena. Lasa anaovana trano mora trano ho anahy, zafady. Lasa anaovana trano ho anahy, lasa anaovako zavatra ho anahy, détourneko ho anahy. Dia ohatr'izay koa ny fivavahana. Raha tokony hoentiko ao amin'i Jesosy ianao, raha tokony hoentiko ianao ahazo fanafahana, ahazo famelan-kelo, ahazo fanasitranana, ahazo fiainana be dia be, ahazo fitahian'Andriamanitra, ahazo an Jesosy ilay tena fiainana be dia be, dia tsy hoentiko ao ianao, fa ahodiko eto aminao fotsiny, ahodiko eto amiko fotsiny ianao. Dia eo ianao dia taraiky eto amiko eo. Be dia be ny taraiky. Be dia be ny lany andro, be dia be ny very fotoana tao amina trano fivavahana, tao amina mpanompon'Andriamanitra, tao amina lehilahin'Andriamanitra anankiray, fa tsy nahita an Jesosy izy. Ny volany fotsiny ny lany tao, ny fananany fotsiny very tao, ny fotoanany fotsiny lany tao, fa tsy nahita izay Jesosy izy. Jangajanga izy nakany, voaka avany izy mbola mpijangajanga mihoatra lavitra. Tia vola izy niditra tao amin'ny trano fivavahana, nivoaka avao izy mbola tia vola mihoatra ny teo ihany. Tao anaty fahotana izy niditra tao, nivoaka avao izy mbola tia fahotana ihany. Satria tsy ilay seza fiandrianan'ny fahasoavana ny natoro azy, fa seza fiandrianan'olombelona. Be dia be nge ny mpanjaka kely amin'izao fotoana fa lazaiko anao e. Be dia be ny mpanjaka kely amin'izao fotoana lazaiko anao amin'ity fivavahana ity. Rehefa hiditra izy miala vany izy miaraka amin'ny garde de corps. Aiza ianao no ahita pastera misy garde de corps? Raha tsy amin'izao 2019 zao. Aiza ianao ny ahita hoe lehilahin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, iraka Jesosy Kristy ka isy garde de corps? Ianao ve nahita Jesosy nisy garde de corps? Tsia. Sao dia lazainao hoe ry Petera sy ry Jakoba garde de corps, tsy garde de corps rehefa mpianatra niara-dita aminy. Tsy azo atonontonona. Fa maninona moa ny asiana garde de corps? Matahotra. Fa matahotra inona? Tsy fantany angafa hoe ny anjelin'i Jehovah mitobo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Tsy fantany angafa hoe izay mikasika azy dia ka mikasika ny anak'Andriamanitra, satria misy zavatra tsy izy ao. Modely dia tsy Jesosy, fa modely dia ny olon'izao tontolo izao. Modely dia manam-pahefana eto amin'izao tontolo izao, dia mankatahaka an'izao tontolo izao. Rehefa tonga tsy maintsy apetraka amin'ny toerana ambony.
amina istrady ambonimbony mihitsy ary ny seza tsy mitovy any rehetrarehetra ny atsika tsotsotratra nytony fa ny azy le tonga dia palisandra be ary tena le mamirapiratra eto ampovoany dia misy tapi menamena eo aminy eo dia izy no ambony indrindra raha mafana ny andro a kopakopahana izy fa mafana ny andro entiny eo aminy eo ny fanatitra fa iza no anaterana fanatitra iza no anaterana fanatitra ary noho izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindram-pon'Andriamanitra mba hatolotra reo ny volanareo ny fiaranareo ny tranonareo mba hatolotra reo ny tenanareo Romanina 12 mba ho fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo zany ny fanoloran-tenanao an Jesosy dia davan Jesosy voalohany indrindra fa tsy ny volanao na ny fiaranao na ny tranonao sy ny zavatra rehetrarehetra fa nao atolotra ao any rehetrarehetra zany rehefa tsy atolotra ao an Jesosy ny fiainanao tsisy antony zany tsisy antony zany azay mahatonga ny Romanina 12 milaza hoe atolotra reo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra ny tenanao no ataonao fanatitra findrisy fa mampalahelo ny olona fiveriny fa rehefa manao adidy izy na mandovola izy na mandorakitra izy mandovolonkarena izy dia ho voata ary zay ny itiavan'Andriamanitra azy tsy zay ny itiavan'Andriamanitra azy ianao lanitra zany ry avako lanitra zany ry avako ny sokafan'izany dia nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana aleloia tsy tsaroanao angany zavatra nitranga rehefa voaomby teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy rehefa voaomby teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy dia niorooro ny tany ary maizina ny tany aman-danitra satria nahafoin'Andriamanitra ny zanany noho ny fahotany zao tontolo zao ary nikika mafy Jesosy Kristy nilaza hoe ray eo nahoana ianao ny mafoy ahy nentina tao amin'i Jesosy daholo ny otany zao tontolo zao nentin' Jesosy ny aretiny zao tontolo zao ao anatin'izany ny otanao ao anatin'izany ny aretinao ao anatin'izany ny tsy fataterahanao ao anatin'izany ny fiodinanao nentin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io ary izy no kapohina raha ianao ny tokony kapohana dia izy no kapohana raha ianao ny tokony saziana dia izy no saziana raha ianao ny tokony ratraina dia izy no ratraina raha ianao ny tokony novonoina dia izy no vonoina satria nahoana tiany ianao tiany ianao tsy foy ho any fahaverezana ianao dia izy no solo ny elokao dia voalaza fa rehefa vita ny famonjena hoy Jesosy hoe vita rehefa niteny Jesosy hoe vita dia voasoratra ao anatin'ny Baiboly hoe io lamba zay nampisaraka ny efitra masina indrindra amin'ny efitra masina io dia nitritra avy any ambony nakaty ambany tsaroa fa tao anatin'ny tempoly dia nisy efitra anankitelo ny efitra voalohany dia le efitra masina indrindra tsisy mahazo miditra ao afa-tsy ny mpisorona be ary ny mpisorona be miditra ao indray mandeha isa-taona ihany angataka fifonana famelan-keloka ho an'ny zanak'Israely dia mitondra fanatitra ao izy mba ho famelan-keloka indray mandeha isa-taona avy eo misy ny efitra masina indrindra izay anaovana ny fisoronana amin'ny andavanandro dia misy ny kianja endriky ny olombelona io hoe ny tena corps âme esprit mbola zavatra hafa any ariny zay fa nisy an'ireo zavatra anankitelo ireo Andriamanitra nitoetra tao amin'ny fitoerana masina indrindra tao nisy an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny kerobima dia tao ny fanatrehan'Andriamanitra zay mahatonga ny mpisorona be miditra ao iaona isolo tena ny vahoaka rehetrarehetra tsisy mahazo miditra ao raha tsy izy ihany ary mitondra le fanatitra mitondra ny raha fa izao ny mahagaga izao ny fifaliana izao ny vaovao mahafaly rehefa vitan'i Jesosy ny fisoronana tao amin'ny tao an-dapa dia rovotra ny rideau rovotra ny rideau dikan'iny dia izao vita le fampihavanana vita le fampihavanana ny sokatra ny lanitra ino no nanokatra ny lanitra fa tsy ny fahafolo-karena akory ino no nanokatra ny lanitra fa tsy ny vola akory tsy ny rakitra akory fa ino no nanokatra ny lanitra ny rany Jesosy natolony indro ny zanak'olon'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao indro ny zanak'olon'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao izy no sorona izy koa ny mpisorona izy nanatitra n'izany teo amin'ny ray ary dia lankasitrahan'ny ray zany rovotra avy any ambony niny nidina aty ambany dikan'izay io Hebreo 4:4 io aoka sika anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana satria misokatra ny lanitra halleloia dia raha iny Jesosy ny amin'izany misokatra ny lanitra afaka miditra ao ianao manatona amin'ny fahasahiana fa amin'izao io mbola misy mitady anjaitra io rideau io
zay mbola misy mitady araitra hoe idina ihany io raha fa efa nisokatra io e idina ihany io fa tsy maintsy mandoa fahavolo-karena ianao tsy maintsy manao zao ianao tsy maintsy tonga mivavaka ty ianao tsy maintsy matonga zaozao ianao zay ianao vovoavonjy tsia zay le fahasoavana miditra amin'ilay fahasoavana seza fiandriana ny fahasoavana ny atao hoe fahasoavana dia zavatra nomena nefa tsy mendrika omena na hoe grasy misy olona condamné à mort noho ninona noho ny famonoana olona noho ny fangalarana miopapana dia voaheloka ho faty iny izay no sahaza azy fa rehefa tonga ny grasy dia ozy ny grasy hoe tsy hoelohana ho faty io fa velao izy amin'izao marina tokoa fa raha ny lalàna ny jerena dia namono olona izy tokony ho faty izy marina tokoa fa raha ny lalàna ny jerena dia nangalatra izy nanota be izy dia tokony ho faty izy zao izay le fahasoavana avela ao fotsiny ny elony mahagaga nge zany fa inona ny nataony mba hamelana azy tsisy ninona nataony fa ao n'izy no avelanao fotsiny tiako izy dia avelako fotsiny dangereux be zany fitiavana zany dangereux be zany fitiavana zany ka na inona fahotana nataonao ny varo-tena ve ianao nalala zaza ve ianao nijagajaga ve ianao nankalabadin'olona ve ianao nanao kolokolo ve ianao nakala olona ve ianao nanompisapy ve ianao nakany midoany ve ianao nitao mifamosavina ve ianao rehefa manatona ilay seza fiandriana fahasoavana ianao vita voasasa ianao voavela eloka ianao avotsitra ny elokao satria izay le fahasoavana tsy avy antsony marina ny tompo fa ny mpanota mba hibebaka halleloja tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary hita ny tompo ny marary aminao hita ny tompo ny alahelonao hita ny tompo ny fahazaran-dratsy tsy mety afaka aminao io hita ny tompo io fahotana ataonao io fizao ny ataony tiako ianao avionao sasako avionao diovoka avionao delivreko tsy mandatsy anao zany Jesosy Kristy zany falazaiko anao halleloja ny olona ny mandatsy anao ny fiarahamonina ny mandatsy anao ny mpiarabelona ny mandatsy anao ny vadinao ny mandatsy anao ny mpiray-tampo aminao ny mandatsy anao ny ray aman-drenao ny mandatsy anao daholo fa rehefa tonga eo amin'i Jesosy ianao feno fitiavana ny endriny eto izy androany eto Jesosy zao eto feno fitiavana zany Jesosy zany tsy mba mandatsy zany Jesosy zany na kely monja ary tsy manao sermona aminao zany Jesosy zany tsy be moral aminao zany Jesosy zany fa ny asa tonga dia asa voafatotra ianao vany fotsiny ianao dia vite marary ianao ametrahantara ianao dia sitrana maty ianao omeny fofonaina vaovao ianao dia velona halleloja very ianao sotominy ianao dia alainy ray andro azo ty vehivavy anankiray fa nijangajanga tao an-trano tao tonga avy any ny lehilahy rehetrarehetra sambory io dia hoe tao amin'ilay mpampianatra tia azo ola-tanana nijangajanga ary raha ny lalàny Mosesy dia tokony ho tiram-bato mihitsy io ka ahoana ny hevitrao teo Jesosy nanoratsoratra tamin'ny tany fotsiny Jesosy nanoratra Jesosy hoy Jesosy zay tsy nanota taminareo nao ka hitorabato azy voalohany tsy sany torabato na iray ary fa lasa ny ala tsy kelikely asa izay na ny zokiny nandeha voalohany dia ny zandriny na ny zandriny nandeha voalohany dia ny zokiny tsy fantatro fa zay mahatonga an'ilay hoe fialan'ny jiosy ny atao hoe fialan'ny jiosy dia miala tsy kelikely tsy nahateny ka tsy nahateny raha zany teo amplasin'ilay vehivavy manahoana ny hafaliako raha ianao teo amplasin'ilay vehivavy manahoana ny hafalianao ary za tsy hiteny hoe raha ianao teo amplasiny fa ianao misy leo amplasiny condamné daholo tsika condamné zasy ianao condamné à mort zasy ianao noho ny zavatra nataonao ahoana lazain'le teo amboniny azo fijaliana inona ozy izy dia menomenomanao an'io lehilahy io ho le jolahy miantsy an'i Jesosy satria le jolahy anankiray dia niteny hoe raha zanak'Andriamanitra ianao midina teo anao vonjeo ny tenanao dia vonjeo koa zay
bevava mihitsy zany le jiolahy anankiray. Fa le jiolahy anankiray dia ozy izy, inona moa dia imenomenomanao e. Ny tsika sy anao nge rarintsika raha ombony e. Fa ny azo io tsisy zavatra mihitsy tokony hanombona anazy. Pilato ary nanasatanana. Azonao zany hoe Pilato nanasatana zany. Tsy hita amin'ny Pilato zay eloko io. Fa noho ny pression vahoaka fotsiny dia nyvonoiny Jesosy. Fa tsisy eloko io, tsisy oty io, tsisy fitaka io, pur io Jesosy io. Tsisy oty ozy izy. Ny atsika dia mendrika ny anombona atsika, fa io tsy mendrika ao ambony io. Noho ninona? Noho ny fitiavany asy anao. Noho ny fitiavany asy anao. Zao lazaiko anao, ninona mbola fanamelohan-tena ao anatinao ao, inona mbola eloka mbola mavesatra ao aminao, inona fahotanao vao niditra teto na keto. Zao lazaiko anao, rehefa manatana an'io seza fiandrianana fahasoavana io anao, voaka vany anao vao velany elokao. Halleloja. Vao velany elokao, maimaim-pona, tsisy nahariary alohanao. Satria zay le seza fiandrianany fahasoavana. Zay le seza fiandrianany fahasoavana, grâce n'Andriamanitra. Hoy Jesosy mantsy le vehivavy, lasa aiza daholo ireo nanameloka anao teo? Tsisy. Latsaka vany le teny, za koa tsy manameloka anao. Halleloja. Miteny amiko sy aminao koa Jesosy androany, za koa tsy manameloka anao. Za koa tsy manameloka anao. Zay le fitiavan'Andriamanitra. Zay le famindram-pony Jesosy Kristy. Zay le tiana zaraina aminao. Tsy voavidinao volo zany. Tsy voavidinao vola makareny zany. Halleloja. Misy miteny hoe ndao tsika na vao fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny fanatitra. Dia atao madiodio le vola. Tsy ny vola madiodio ry avaka ny ilain'i Jesosy. Tsy ny vola madiodio ny ilain'i Jesosy fa ny fonao maloto. Ny fonao maratra. Ianao maloto amin'ny maha ianao anao io. Ianao maloto amin'ny maha ianao anao io tonga dia manatona fotsiny fa io ny ilain'i Jesosy. Ndray andro ity lehilahy anankiray izay mana-talenta amin'ny resaka fakana sary. Dia mijerijery eny an-dalana eny izy ny olona alaina sary. Nahita izy an'ity lehilahy anankiray. Lava volombava. Mikorotam-bolo. Manao akanjo vorokotsay. Tena ao anatin'ny falitona. Dia hitan'ilay lehilahy, tena ilaiko ity. Fa zao mihitsy ny tena tiako. Dia nanome fotoana izy. Tongavy ianao rapitso. Fa misy zavatra ho ataontsika dia misy zavatra omeko anao. Tongavy ianao rapitso. Misy zavatra ataontsika dia omeko anao. Faly le lehilahy hoe tena isy zavatra ho atao hono miaraka amin'ny indrangah iny. Fa malaza iny fa mpanao asa soa manao zavatra tsara be. Dia faly izy. Rehefa faly izy dia inona nataony? Nesory ny volombavany. Naratany tsara daholy. Nafofoiziny tsara ny volony. Le akanjo vorokotsay nesoriny teo. Dia nanaovany izay akanjo mametinety sy tsara tao. Lasa amin'izay izy nakany amin'ilay mpakasary. Nandondona. Dia tonga amin'ilay fotoana antsika sy ianao. Hay, tonga ianao. Dia hoana. Dia gaga be le. Ohatray. Fangainao. Ianao ka nanala volombava. Nety volo. Nalala le vorokotsay sisy. Ohatray. Tsy ohatran'io ke le zavatra ny dedaviko e. Fa elinao le ohatranao mahaly iny mihitsy e. Tsy alamboamboarina. Tsy ovaovaina. Tsy manetinety volo. Fa ianao ohatran'iny mihitsy ny tiako anatona anahy. Halleloja. Azonao ve zany tenin' Jesosy zany? Indraindray tsika rehefa anatona an' Jesosy dia mody metimety. Manao akanjo fotsy. Manao pataloha velondrirana. Manao kiraro matsokotsokoloha. Manao madiodio. Tsara falahy amin'ny rehetrarehetra. Tsisy maratsy ny kiraro mahirangirana. Tsisy maratsy ny pataloha velondrirana. Tsisy maratsy izany rehetrarehetra zany. Fa ny tiana tenenina aminao dia ianao amin'ny etahanao mihitsy manatona an' Jesosy. Halleloja. Ianao amin'ny etahanao mihitsy mahay mifahotana. Ao anaty fotaka mandrevo ny fahotana. Ianao anatin'ny fahalemenao, ao anatin'ny faharatsianao, ao anatin'ny tsy famendrehanao, ao anatin'ny fahazaran-dratsinao, ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra mangejanao. Ianao mihitsy matonony avy fotsiny fahazamanamboamboatra. Halleloja. Zany le seza fiandrianan'ny fahasoavana. Seza fiandrianan'ny fahasoavana. Tsisy protokôla. Seza fiandrianan'ny fahasoavana. Tsisy hoe amboamboarina hoe tsy maintsy mpandray vao manatona ao anatin'ny lapy. Tsy maintsy efa vita batisa vao manatona ao amin'ny lapy. Tsy maintsy efa vita dekona sy mpiandry zay vao afaka miakatra aty ambonimbony. Tsia. Anaka atolory ihany fonao. Anaka atolory ihany fonao. Ny fonao mangetaheta. Tsisy amboamboarina io rahalahy. Ny olona mety manavakavaka hoe ianao ve kapa kely io nentinao vavaky. Tsy jeren'olona ianao ny anahy sisy manao kapa. Ianao ve tena ohatr'izao ve nentinao mandeha vavaky eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa andeha hifidy ny mpanjaka
izy ty izy moa i Samuel sotra Samuel rehefa andeha hifidy mpanjaka hosolony Saoly dia avy avany Samuel hoe efa disqualifié Saoly rehefa disqualifié Saoly dia hifidy mpanjaka vaovao hisolony Saoly ka tao amin'ny Jesse no fidiana zany hoe fidiana ny zanaky Jesse nisy rahalahy maromaro izy tao dia faly ery dadan'ny Jesse zany faly ery Jesse hoe ndao fa hisy mpanjaka ny zanako androany nalefa tao daholo zay netretety no bogosy be nalefa ny zokiny lamatoa ranjana na sady vaventy ozy Andriamanitra tsy izy io ozy Andriamanitra tamin'ny Samuel tandremo ny fijerin'Andriamanitra tsy ohatran'ny fijerin'ny olona fa ny olona maninona ny olona mijery ny ety ivelany fa Andriamanitra maninona Andriamanitra mijery ny ao am-po halleloja ny olona mijery ny ety ivelany mitsara ny ety ivelany tsy zay fijerin'Andriamanitra Andriamanitra mamaky ny ao am-ponao manahoana ny ao am-ponao nalefa daholo ty etreretana ho tsara eo masony olona ty tsisy na iray ary dia ody Samuel zay daholo ve ny zanakao misy ray an'le faralahy kely zay fa anetsahany izy anetsahany izy miandryandrondry any dia ozy izy Samuel eto ty izy aloha izy ho avy eto tsy sakafo mihitsika aloha raha tsy tonga eto izy vo tonga vany izy dia ozy falamasina hoe ilo le nakasitrahana ilo le avy ao am-poko tsy fantatra any amin'ny dezera any no misy azy any amin'ny fiandrasana ondry any no misy azy any amin'ny mpanetry tena any no misy azy ianao anatin'ny fanetretena ianao anatin'ny hoe matsinotsinona anao ianao anatin'ny hoe ianao mahay zao anao io ny ilain'i Jesosy fa tsy ambamboarina io ny ilain'i Jesosy fa tsy ambamboarina ka dia mbola misy ny fotoana dia zay natoroko anao seza fiandriana ny fahasoavana avy eriko any tsy atokom-pivavahana ho any zaraiko anao satria Jesosy raha tonga teto tany tsy nitory atokom-pivavahana za misy nandray ary fa teny anarabe izy no nitory teny amin'ny mahantry izy no nandeha teny amboron-drano izy no nitory teny atendrombohatra izy no nitory tsy namaky azy ny nanao tranoka izabe sy nanao tilikamboka izabe fa tonga dia nitory izy nanasitrana ny marary izy nampalady ny marenina izy nampahiratra ny jamby izy nampitsangana ny kilemaina izy nanangana ny maty izy nanadio ny boky izy nanome fiainana izy ary io nanome fiainana io zaraiko anao androany io nanome fiainana io zaraiko anao androany io le mpanjaka amin'izao fotoana io le andriana amin'izao fotoana io le manana seza fiandrianana amin'izao fotoana fa seza fiandrianany fahasoavana afaka tononao tsisy rendez-vous tsisy protocole ka hoe hiandry elabe fa elabe zany afaka manatona daholontsika halleloja afaka manatona daholontsika inona ny manavesatra anao inona ny mampahory anao inona ny mampalahelo anao inona ny mampanahy anao tsy fantatrao nga fa ny anarany dia éternel ny atao hoe éternel dia tsy nisy fiandohana tsisy fiafarana maly dia teo izy androany dia eo izy rapitso izy mbola eo pogosy foana zany Jesosy zany falazaiko anao halleloja zany ny tsara indrindra zany ny mendrika zany iza netreretinao vedety atao tany tamin'ny andronay tamin'izay mbola boiboa kely dia misy an'ireny le hoe Belmondo Alain Delon ry Bruce Lee sy ny sisa alazaiko anao fa nateza ve reny naharitra ve reny ry Belmondo zao voan'ny AVC ry Alain Delon efa fotsy be ny volony zay rehetraretana ho stara sy tena hoe tsara sy modely efa mikaraikona daholo amin'izao fotoana fa zany Jesosy zany tsy mikaraikony zany fa lazaiko anao halleloja zany Jesosy zany tsisy ridy zany nalazaiko anao zany Jesosy zany tsy manao liftine zany fa lazaiko anao zany Jesosy zany toujours le meilleur zany Jesosy zany toujours le beau gosse halleloja zany Jesosy zany toujours le mahery zany fa lazaiko anao zany zavatra iainako ny zaraiko aminao fa raha tao anatin'ny fahotana sy ny fotaka mandrevo sy ny adalàna rehefa nanatona azy avianao fa ho sasako izy dioviko ianao raha tao anatin'ny amazanandoha dia niandry afoany tena izy tsy manandatsy izy niandry izy dia nanatona dia niraisiny fa tsy nandatsy izy ahoana ny amin'le zanakadala tonga le zanakadala dia lolo be tao an-tranony tao sy omeo anahy daholo ny lovako e aloha za andeha dia nomeny ny dada ny lovany rehefa nomeny ny lovany lasa tany iny dia nandalo ny volany tamin'ny zao tontolo zao nandalo ny volany tamin'ny vehivavy-janga lany daholo ny fananana rehetrarehetra lany ny lova avany amin'ny dada dia hoy ny voasoratra tena mampalahelo dia zao tsisy hanina azo nohanina tsony na ny hany kisoa raha tsy afaka nohanina te inana izy hany kisoa fa tsy afaka nohanina
lazaiko anao fa fadiranovana zay tsy eo am' Jesosy. Lazaiko anao zany. Na ny aniko soa raha tiana hoanina tsy afaka hoanina. Za milaza aminao, raha tsy eo am' Jesosy ianao tsisy fiainana. Raha tsy eo am' Jesosy ianao blokazy foana ny fiainanao. Raha tsy eo am' Jesosy ianao andramanao daholo ty rehetrarehetra ty, andramanao daholo zao hetsika rehetrarehetra zao, andramanao daholo zao mozika, arts martiaux, arts plastika, dessin, photo, ny club na teatra, resaka yoga, resaka psychologie, andramanao daholo zany rehetrarehetra zany mba menobanga ao anatinao, mba azonao fifaliana. Fa rehefa mivoaka eo anao dia mangetaeta foana. Tsy adala nge Jesosy niteny tamin'ilay vavy Samaritana hoe ianao raha mbola hisotro amin'io rano amin'ny fatsakana io angetaeta foana ianao e. Dia io rano amin'ny fatsakana io dia reny le zavatra forontsika reny, fianarana, sporo, muzika, teatra, ara sy ny maro samihafa. Tsisy maharatsy zany rehetrarehetra zany, fa tsisy mahasolo an Jesosy zany. Tsisy mahasolo an Jesosy zany. Angetaeta foana ianao. Ny foronina koa ny tiako mpivavahana rehetrarehetra ty. Mangetaeta foana ianao raha toko mpivavahana anao raha anao. Mangetaeta foana ianao. Fa laizana izy amin'ny sotro ny rano zao meko azy, tsy angetaeta intsony izy. Tsy angetaeta intsony izy. Ianao mangetaeta androany, manatona. Ianao matsiaro mavesatra androany, manatona. Ianao matsiaro anatin'ny fahasahirana na fahoriana androany, manatona. Ola lehilahy, ty za mahatra eto. Any an-tranony dada zao tena fiadanana be. Ary na ny mpanompo ny dada ary zao sambatra noho za, nefa za zanaky dada. Dia ahoana? Nody ny sainy. Rehefa nody ny sainy dia hozy izy hoe andeha dia hiverina any amin'ny raiko. Aleloia. Mody koa ny sainao androany. Mody ny sainao androany, mody ny sainao androany, mody ny sainao androany, androany, nitsana ny kirana, miala ny voaly, miala ny vesatra rehetra aminao ary tena tsapanao amponao fa tena mila malatona an Jesosy ianao. Mila malatona an Jesosy ianao, mila mandohalika eo aminy ianao, mila manaiky ny fahotanao ianao ary manaiky fa mamela heloka anao izy. Haleloia. Iainga dia hody any amin'ny raiko izy. Tsy nisy ninona namboariny, fa tonga dia nodina nakany amin'ny rainy izy. Rehefa nakany amin'ny rainy izy tsy nanao kapa, fa pieds nus. Rehefa nakany amin'ny rainy izy rovidrovitra ny akanjony. Rehefa nakany amin'ny rainy izy tsisy peratra tsony teny aminy. Rehefa nakany amin'ny rainy izy noana sy mahi. Fa zay sisa no afaka netiny e, tsisy ninona afaka entiny. Dia eritrereto hoe ino zany izy mahi kely izy pieds nus ny akanjo rovidrovitra reraka tonga teo amin'ny rainy. Dia hoana ozy ny rainy? Ty le nandany vola, ty le nandany lova, ty le mafilo. Tantareo anaty daholo, aiza daholo vola nomenanao, aiza daholo lova nomenanao. Zay ve ny nataony? Tsy zay ny nataony. Tsy zay ny nataony. Fa zao ny voasoratra. Zao ny voasoratra ary tena mampahery, ary tena mampahery. Voatazany avy lavitra ozy izy. Dia ahoana? Natsony ny mpanompo. Ino le zanako? Ino le zanako? Voatazany avy lavitra. Dia rehefa tazany hoe ino le zanako? Andana alay vonikapa. Tonga dia alay vonikapa. Ampanaovina azy indray. Tamin'izany fotoana, ny olona tsy manao kapa dia ny olona andevo. Andevo. Dia nomena ny kapa. Amin'izao fotoana, andevo ny fahotana ianao. Fa rehefa tonga ao am' Jesosy ianao manao kapa ianao manitsaka ny fahotana. Haleloia. Tsy andevo ny fahotana intsony. Zay ny lazaiko anao. Tsy hoe hiditra ao am' Jesosy dia mbola nota ihany. Fa hoana lazain'i Jesosy tamin'ilay vehivavy azo olona tanana zangazanga, izaho koa tsy manameloka anao, fa misy toy ianao amin'izao sisy izao maninona? Aza manota intsony. Amin'izao sisy izao aza manota intsony. Misy pouvoir omeny Jesosy ianao tsy anotanao intsony rehefa tonga ao aminy ianao. Haleloia. Alay vonikapa ozy izy dia ampidiro anazy. Tsy ampy fotsiny raha ny kapa, tsy andevo ny fahotana. Alay vonim-peratra dia ampidiro aminy indray. Inona dika amperatra? Alliance. Ny verina indray ilay alliance nisy ny rainy. Tsy ampy fotsiny raha ny alliance. Fa ahoana? Alay vony akanjo fitafiana tsara indrindra. Dia ampiakanjoy azy, esory le teo aloha. Inona dikan'izay? Esorina le toetra taloha. Esorina le olona taloha. Esorina le tsy mahay manompo an'Andriamanitra. Nombona teo amin'ny azy fizaliana iny nalevony anaraka tamin'i Jesosy dia omena fitafiana vaovao ianao. Zanaky ny mpanjaka ianao. Omena fitafiana vaovao ianao. Tsy vita an'izay fa ahoana? Vonoiny ondry tsara indrindra. Vonoiny ondry matavy indrindra. Iny le zanak'ondrin'Andriamanitra izay manesitra ny fahotana zao tontolo zao. Nalasa an'i Jesosy ny rany any adiovana sy hanamarina nanao. Dia rehefa avy eo izy mety ny mifaly fa ity
Zanako ty maninona? Verika hita indray, maty, velona indray. Zay le fahasoavanao am Jesosy Kristy. Tsy nisy latsa atao. Tsy nisy ataoko hoe nanao recouvrement tao. Ianao rehefa tsy mahaloa vola ela dia manao recouvrement mpitondra fivavahana. Aiza ho aiza ianao zay fa ohatry ny elaela ianao tsy nando rakitra. Ohatry ny elaela ianao zay tsy nando fahafolo karena. Fa Jesosy tsy nanao recouvrement. Jesosy tsy nandatsa. Jesosy tsy nandatsa. Fa nanaiky. Noho izany, zay le fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Zay le fahasoavanao amin'ny Jesosy. Afaka manatina ny olona rehetrarehetra. Na manahoana ianao androany na manahoana. Na izy ianao androany na izy ianao androany. Manatona ny Jesosy fotsiny ianao. Fa ho afahany ianao amin'ny vesatra. Ho afahany ianao amin'ny zavatra mahory ianao. Ho afahany ianao amin'ny tebitebinao ny amin'ny hoavy. Ho afahany ianao amin'ny alahelonao. Afahany ianao amin'ny famoizam-po. Afahany ianao amin'ny aretina tsy azo sanina. Ho afahany ianao amin'ny fahafatesana. Satria izany ny atao hoe nandresan'ny fahafatesana. Halleloja. Izany ny atao hoe nandresan'ny fahafatesana. Ny olona rehetra 70 taona, 20 taona raha tahina mateza. Tsy fantatrao anao na ho lasa rehefa aveo. Raha ho lasa rehefa aveo ve ianao efa complet ve ny dossier anao? Efa ok ve ny papier anao? Mbola angatakandro lava. Raha tsy miona amin'ny Jesosy ianao tsy ok ny papier anao. Raha tsy voaisy tomboka seny fanamasina ianao tsy ok ny papier anao. Raha tsy voasasany rano Jesosy ianao tsy ok ny papier anao fa tonga dia direct tany amin'ny elo ianao. Fa zao ny fotoana ankasitrahana. Zao ny fotoana ankasitrahana. Zao ny fotoana mila ionanao amin'ny Jesosy. Ahoana ny zonao famonjena? Tsy andorakitra. Ahoana ny zonao famonjena? Tsy hoe hiditra mpandray fanasan'ny tompo. Be da be mpandray fanasan'ny tompo fa mbola anaty fahotana, mbola mijangajanga, mbola mangalatra, mbola manota. Tsy mampandray fanasan'ny tompo anao ny hidiranao amin'ny fanjakany lanitra. Be da be ny diakona, nefa mbola mijangajanga, mbola manotikodim-bola, tsy madiakona anao ny hidiranao amin'ny fanjakany lanitra. Be da be ny pastera, fa pastera mbola manao deuxième bureau, troisième bureau, sy ny sisa, manisakizabadin'olona, tsy mampastera anao ny hidiranao amin'ny fanjakany lanitra. Be da be ny apôtra, be da be ny bisopy, be da be ny mpaminany. Zao rehetrarehetra zao milazo mpanompon'Andriamanitra fa manisakizabady, mangalatra, mandroba olona. Fa tsy ny anarana no mahavonjy. Tsy docteur en théologie anao ny hidiranao ny fanjakany lanitra. Tsy ny mahavita fanokanana anao notokanan'ny mpaminany lehibe avy any Afrika ny hidiranao ny fanjakany lanitra. Tsy ireo hoe mpaminany lehibe avy any Afrika sy ireo mpanompon'Andriamanitra avy any Afrika zay santoka ny akamarony. Misy an'ny tena marina, misy an'ny tena avy amin'ny Jesosy, fa be da be ny ambody mitafy voronondro fotsy tonga androbany eto Madagasikara. Tsy ireny no midika fa zanak'Andriamanitra ianao. Tsy ny andehananao any amin'ireny no midika zanak'Andriamanitra ianao. Fa ny atonga anao zanak'Andriamanitra dia ny fialanao amin'ny fahotana. Ny atonga anao zanak'Andriamanitra dia ny fanatonanao an Jesosy. Ny atonga anao zanak'Andriamanitra dia ny fanekenao ny rano Jesosy anadio anao afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Ny atonga anao zanak'Andriamanitra dia ny anekenao an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao. Ny atonga anao zanak'Andriamanitra dia ny fampiatranonao an Jesosy ao aminao. Eto zao dia zao zany. Satria ianao raha eto no mibebaka, raha tsy ianao zao no manaiky, tsisy atakandro io. Fa tonga dia eo dia azonao ny famonjena. Eo dia voavela ny elokao. Eo dia madio ianao. Ianao mety mbola mitratra ny fanamelohan-tena hoe za dia nanao an'ity maly, za dia nanao an'ity tamin'ny maraina. Fa zao no lazaiko anao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo ao. Ny fahotany tsy ho tsarovako intsony. Ny fahotany dia ho levoniko. 4 taona ny fahotanao. 100 taona. Fa melan-keliko Jesosy 1000 taona. 10 000 tonnes, 100 000 tonnes, 1 milliard de tonnes. Na firy ho tavitanao, na namon'olona ary ianao tonga eto. Na nijangajanga faran'izay mpijangajanga ary ianao tonga eto. Na tena jiolahara endany ary ianao tonga eto. Na mpanodikodim-bola takininina ary ianao tonga eto. Raha nanala zazy impiry ary ianao tonga eto. Raha ao anatin'ny tena hoe fijangajangana ary ianao tonga eto. Zao ankehitriny zao anao rehefa manatona an Jesosy, ampy manadio anao ny rany. Ampy manadio anao ny rany dia tsy ho sarovany intsony zany. Zay le fahasoavana, zay le grasy, zay le fitiavana. Zay tiana izaraina aminao fitiavana an'io Jesosy io. Natsapan'izany zay, natsapan'izany ny mpiray-tampo rehetrarehetra zeto. Hoe tsy ny asa nataoko Jesosy. Tsy zay fahatsarako Jesosy. Tsy zay hoe zanaka pastera na zafikelina pastera Jesosy. Tsy zay hoe ao anatina tokom-pivavahana Jesosy. Tsy zany Jesosy. Fa ny fo mangorakoraka. Ny fotoritory sy mangorakoraka tsy ataonao tsinotsinona Jesosy. Ny fotoritory sy mangorakoraka tsy ataonao tsinotsinona Jesosy. Te hiditra amin'ny fiainanao Jesosy androany. Te hitondra fiadananao anao Jesosy androany. Te hitondra fitsaranao anao Jesosy androany. Ary gratuit zany androany fa sy akana vola aminao. Gratuit zany ary gratuit foana zany. Tsy amidy io filazantsara io. Ka hoe ny tenin'Andriamanitra ianao dia 20 000 ariary. Hijery gala evangelika ianao dia 20 000 ariary.
ijery hira fiderana ianao dia 30 000 ariary, ijery hira fiderana ianao dia 10 000 ariary, raha VIP dia 50 000 ariary. Iaino tenin'Andriamanitra ve za dia ampandoavana vola? Ny fanjakan'Andriamanitra ve nyzaraiko anao? Ny famelan-keloka ve nyzaraiko anao? Tory-teniny amin'ny azo fizaliana ve nyzaraiko anao? Tory-teniny amin'ny fibebahana ve nyzaraiko anao? Tory-teniny amin'ny fanomezana maimaimpona ny fanamasina ve nyzaraiko anao? Dia hitako vola aminao aho. Hitako vola aminao ve za? Tsy atao fakanam-bola ny filazantsara, tsy atao fankoronam-bola ny filazantsara. Hoy Paoly, sanatria raha tamin'izany asa teo aminareo ka naka ny akanjo anareo, nanaka ny volamena anareo, tsy naka n'izany aho, fa ity tanako ity ny asa mba hafahako namelona ny tenako sy izay rehetrarehetra niara-ny asa tamiko ary nafahako nitory filazantsara. Raha tonga aminareo eto Mahajanga zay, tsy haka vola aminareo na ny ariary azy, tsy haka vola aminareo na ny ariary ary, tsy hoe tsy ilaina ny vola, ilaina ny vola. Fa Jesosy rehefa naniraka anay dia izy ny nanome hoe io ny vola, andana manao mission, andana torio ny teny, alaivo ny ampiasao ny fitaovana anananareo, io ny carburant, zao rehetrarehetra zao, andananareo mitory. Gratuit ny filazantsara, gratuit ny filazantsara, fa tsy amidy vola zany, gratuit zany. Fa avy eo raha misy te hanome, dia hozy ny ten'Andriamanitra hoe zay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra, zay manome amin'ny fo no ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy avonavona akory zany, tsy firehareana akory zany, fa zay ny filazantsara. Tsy nahita na indray mandeha ary Jesosy ka nanao fidirana ny fitoriana filazantsara, marina sady iso. Tsy nahita na indray mandeha ary Petera ary Jaona ary Jakoba ka nankataka vola nanao fidirana, fa nisy nanoana anazy tao, nisy nanoana anazy tao, nisy nanome tao hanaovana ny fitoriana maimaim-poana. Dia zay koa amin'ny filazantsara n'Andriamanitra io, zay voakasiky ny filazantsara dia manoana maimaim-poana, fa tsy tambazana ary tsy isiana fidirana ny filazantsara, entre parenthèse zay. Fa zay lazaiko anao gratuit io. Iza matsapa tena androany hoe tena mila manatona seza fiandrianan'ny fahasoavany. Iza matsapa tena hoe tena andro mahaory zao ary tena mila famonjena ny fiainany. Aoka izy anatona amin'ny fahasahiana hoy ny voasoratra. Aoka izy anatona amin'ny fahasahiana, zay ny voasoratra tato. Averiko lisy teo, Hébreu 4:4. Hébreu 4:4. Aoka sika anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana. Mba ahoana? Mba hazotsika famindrapo. Zay koa le izy. Grasy, fahasoavana, famindrapo. Mamindra fo zany tena hoe be da be ny tsy mety nataonao, be da be ny ratsy nataonao, tsy mendrika mihitsy ianao fa zao amindrako fo fotsiny ianao noho ny fitiavan'Andriamanitra. Mba hazotsika famindrapo, hazotsika fahasoavana ho famonjena amin'ny andro mahory. Halleluja. Te hamonjy ianao Jesosy, izy nefa tsy manao atery, tsy manao atery izy. Zay no mahatonga an'ilay teny hoe indro mitsangana eo am-baravarana dia manino? Mandondona. Raha misy mihaino feo ka manokatra ny varavarana, hiditra ao aminy hiara-misakafo aminy. Jesosy tsy manery, Jesosy tsy manery. Libre ianao amin'ny soanao, libre ianao amin'ny soanao, fa ny soanao ny déterminé no avinao. Zany hoe libre ianao amin'ny safidinao, fa ny safidinao ny amin'ny maritra no avinao. Raha mandray le fiainana ianao androany dia fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy. Raha mandahazy ianao dia ho fahavalon'Andriamanitra ianao, ho fahavalon'Andriamanitra ianao. Ary rehefa fahavalon'Andriamanitra tsisy fitsaharana, tsisy fiadanana. Androany manatona an Jesosy. Jesosy irery any lazaiko anao, Jesosy irery any lazaiko anao. Tsy ho tsarovany ny fahotanao, ho avela ny fahadisoanao, ary omeny hery ianao hanao ny sitrapony. Halleluja. Avy ianareo izay mangetaheta, avy ianareo izay nona, avy ianareo izay mila fiainana, fa omeko anareo maimaim-pony zany. Mbola misy zany androany. Fa za miteny aminao, ianao tsy mahita tory io fa ohatrany enjenjeny zavatra foana amin'ny alina. Rehefa manatona an Jesosy ianao atory tsara amin'izay ianao amin'ny alina. Ianao etseny zavatra io rehefa tonga ny devolana, misy fanahy ratsy, rehefa tonga ao Jesosy mialy zany, tsy etsetsehany zany tsony ianao. Halleluja. Ianao tratra ny mosavin'olona, sao ny lazainy Jesosy, na hisotro zava-mafaty azy izy, ahoana? Tsy hampaninina azy zany, tsy hampaninina azy zany. Rehefa Jesosy ny ao aminao, lasa vitamine zany. Halleluja. Tsisy hery atohatra anao rehefa ao amin'ny Jesosy ianao. Na inona fanasiavan'ny olona, asiana tsatoka, asiana fanafodikasy, asiana zao hoe tsisy mahakasika anao zany. Satria ny ao aminao mahery noho ny amin'izao tontolo zao. Satria ny ao aminao na mahery noho ny mpimasy, na mahery noho ny mpaminandro, mahery noho ny mpanao ary amin'ny doany ery, mahery noho ny mahery Jesosy io fa lazaiko anao. Halleluja. Tsy atahotra ianao, tsy angovotra ianao, tsisy akasika anao zany.
satria mahery jesosy fahafatesana aza resiny fahafatesana aza resiny ka sazy sahidy defie an' jesosy iza no sahidy defie an' jesosy fahafatesana resiny tsisy maresiny fahafatesana afa-tsy jesosy fahafatesana aza resiny ka maika ave inona zavatra manahirana sy manavesatra anao atoloran' jesosy ny fonao iza ny tapa-kevitra anao any hoe tena mila fanapa-kevitra mantsy io satria raha tsy no tany amin'irainy le zanakadala mipetraka atao fotsiny io kapo io fa tsisy nanao raha tsy no tany amin'irainy le zanakadala mipetraka atao foana io peratra io efa vonona tao ifa mipetraka fotsiny tao raha tsy no tany amin'irainy le zanakadala mipetraka atao fotsiny le akanjo tsara indrindra efa vonona tao koa io fa mipetraka tao fa nilaina no nahatongavan'le zanakadala tao zay vo afaka nanao an'le kapo izy zay vo afaka nanao an'le peratra izy zay afaka nanao an'le akanjo vaovao izy zay vo afaka nyvonola le ondry efa vonona daholo zany rehetra zany fa miandry an'le tompony ianao zay ianao zay ianao zay ianao zay ianao zay vonona ve ianao tsara lavitra noho zay zavatra diadavinao eto amin'izao tontolo izao ngeny an' jesosy e tsara lavitra noho zay diadavinao eto amin'izao tontolo izao ny an' jesosy ianao sahirana miazakazaka eto ianao sahirana mitady azao reny ianao reraka foana fa nao am' jesosy fisaharana sy fiadanana tapao ny hevitra atolora jesosy ny fiainanao amin'ny fitsoro ny fahotana maneke azy ho tioviny amin'ny rany ianao raha tapa-kevitra marina ianao raha ozy ianao hatramin'izay hoe oatra saritsara ny nanatonako an' jesosy ohatra mbola fombafomba fotsiny nanatonako an' jesosy fa amin'ity androany ity a tsy hanambomboatra ininona fa tonga dia za ohatra ny mahaza zao a anatonan' jesosy manatony ianao hivavaka ao anao alleloia nandany ny fahazazana teny a nakama amin'ity fiainany ity a ny faly sy ny riaria zava-poana zany anio dia hanandrana hiaraka aminao atoloran' jesosy ny fonao tsy fantatrao ny ampitso tsy fantatrao ny rehefa aveo makanesa zay ty an' jesosy makanesa ma fiainana be dia be nomeny ianao fiainana be dia sotra jesosy anao reo jesosy anao reo jesosy Visanao, Yandra.
vava ianao mpitsangananeo tsy mila protokôla ami'resaka tsy mila teny tsara lahatra ami'resaka tsy mila teny amboarina be na ami'resaka fa resao fotsiny raha misy eloka mila ifonana teneno aminy raha misy ota malaky mahazo teneno aminy misy fahazaran-dratsy mahazo anao teneno aminy raha misy zavatra manavesatra anao sy mampalahelo anao teneno aminy raha misy ny zavatra manahirana reto teneno aminy ary anao le niodina tamin'lay tena fahavalo no verina aminy raisiny ianao tiako ianao izy Jesosy za tsy mandatsa anao za manasitrana ny ferinao za mamela ny elokao izao mandevina ny fahotanao ary tsy ho tsaroko intsony reny fa petsy vaovao ny arahanao hoe amiko manomboka androany aleloia petsy vaovao ny arahanao amiko manomboka androany apetraka ao aminao ny fitiavanao apetraka ao aminao ny fankalana fahotana apetraka ao aminao ny fandehanana amin'ny sitrapoko miasa ny fanandro any eto ny fanamasina andro any mikasika anao eo ampitsanganana eo eto ny fanamasina andro mikasika anao milatsaka ao amponao ny fitiavana an' Jesosy aleloia 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 raiso ny fanamasina manasitra manarina manangana anao aleloia misaotra dado misaotra tompo malala misaotra ny amin'ny fanahanao Jesosy androany ianao manangana olona ianao manavotra ny olona tonga ny zanak'olona hitatsy amondra ny very aleloia Jesosy ianao manasitrana nyty zazy ty ary Jesosy nametrahako ny tanako amin'izao mivoto zao miena amin'ny anaran'i Jesosy miena amin'ny anaran'i Jesosy naranao nametrahako ny tanako Jesosy misotro ny fanasitranana milatsaka manasitrana nyty zazy ty fanany fahafatesana roako amin'ny anaran'i Jesosy roako amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fanany fahafatesana amin'izao zazy zao fahasalamana feno amin'ny anaran'i Jesosy aleloia sotranao Jesosy ny amin'reto olona manolo tena ho anao tsy manolo tena ho anao izy Jesosy tsy manolo tena ho amina fikambanana izy Jesosy fa manolo tena ho anao Jesosy lay maty fa velona indray lay nitsangana tamaty ary manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiainantsita ianao ny mamela ny elona ianao Jesosy manasitrana ny aretin-drehetra ianao manavao azy ianao manangana azy ho zanakao Jesosy aleloia raiso izy Jesosy sotra fa seza fiandrianan'ny fahasoavanao dia afaka tonony olona rehetra fa malalaka dia malalaka zany ary afaka tonona amin'ny fotoana rehetra zao ny fotoanan'i Jesosy ianao manao opération ao ampony ao Jesosy eo manadio azy mandevona ny fahotany taka ny fandevona masoandro ny zavana ianao no manangana azy ho zanakao ary miteny ianao hoe tianao izy tiako ianao fahotanao tsy sarovako avelako ny elokao ary fiainana vaovao ny arahanao mamiko manomboka androany manafaka anao amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy izy satria mahery Jesosy aleloia Jesosy ianao nitahiry azy reto hatramin'ny farany ianao nitahiry azy reto hatramin'ny farany na oela na oaingana fiverenanao dia anao izy Jesosy ondrinao izy Jesosy dia ianao nikarakara azy tsisy marobaka anao ampelantanany aleloia anaran'i Jesosy afaka mahazo toeranareo mbola afaka miresaka tsika rehefa avy eo raha toka mbola manam-potoanareo